Fahalimerabantsika tsirairay avindray atratra ity sabata fahavalo volana febroary ity manona fahasoavan'ny tompo aminao izay manaraka tsy tapaka ihany koa ny fandraisana ny ten'Andriamanitra eto. Ny rariana dia hitondra hery sy hanavaonao manjakarifana izany. Alohan'ny derantsika amin'ny mofinainana io dia vavaksika. Andriamanitra raha tsy aran'izan-danitro mbola misaotra anao izay ny amin'ny tombontsoa lehibe omenao anay amin'ity maraina ity. Misaotra anao koa izay nitatina anay nandritra ny herinandro eny. Misaotra anao izay niaro anay amin'ny ratsy rehetra. Misaotra anao koa mety mba nkahery anankehitriny. Avaozy izahay ary aoka ny ianao ampilamina ny saina, ampilamina ny fo, ampilamina ny fananay ahafahanay mandroso aminao. Indray ny teninao izay ankehitriny, niteza ianao hiasa eo anivon'ny fiainan'ny tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohaten'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mankatoa tanteraka toan'i Kristy. Nalaina amin'ny Romanina 5:7 manao hoe fa tahaka ny nanaovan'ny maro mpanota noho ny tsy fanarahan'ny olona iray no hanaovana ny maro marina kosa noho ny fanarahan'ny anankiray. Amen. Very asina ny sahedena noho ny tsy fankatoavan'ny Adama. Saingy tahaka ny nanaovan'ny maro mpanota noho ny tsy fanarahan'ny olona anankiray no hanaovan'ny maro marina ihany koa noho ny fanarahan'ny anankiray. Nahazo tombotsoa izao tontolo izao noho ny fanatrihan'ny olona anankiray izay nankatoa tanteraka dia olona izay tsy vitan'ny ino sy nampianatra ny fanambarany lalàn'Andriamanitra fotsiny fa niaina araka izany lalàna izany ihany koa. Fanehoana an'ireo foto-keviny masina ny fiainany manontolo. Hita mazava tamin'ny fahoriana lehibe ny aretany, tao amin'ny Getsemane ny fankatoavany, ary tamin'ny alalan'ny fijaliana no nizaran'ny famelan-kelika ho an'ireo tsy mpankatoa. Hoy Kristy raha nilaza tamin'ny mpianany an'ireo fehipetra azahoana famonjena manao hoe raha misy olona tanaraka aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliana ka hanaraka. Lalana diavina izay rehetra maniry hanaraka an'i Jesosy ny fandavan-tena sy ny azo fijaliana. Isy hanakatsakana isaky ny indray mandingana ny fandrosoana ho any an-danitra. Ampiasa fomba maro isan-karazany mantsy Satana hamerezana sy hamitahana anao ary asehony aminao amin'ny endriny ohatrany hoe tsara izany ny fahotana. Manasa anao handinika tsara ny fandavan-tena sy ny nanaovan'i Kristy sorona ny tenanao anao mba azahoana misitraka raha tianao mazava ho azy ilay fifaliana sy fiadanana izay izy irery ihany no afaka manome anao an'izany eto tany, ary koa ilay fiainam-pahasambarana manjaka izay. Tsy ho tianao ve no tonga misioneran'i Kristy Tsy ho vonona andahatena ho azy ve ianao? Tsy hisainany amin'izay tokony ataonao ho azy ve ianao dia izy izay namonjy anao ka nanavitra ny fanahinao tsy andevozan'ny fahotana sy Satana. Hoy Kristy fony izy teto tany manao hoe izaho dia eo aminareo toy izay manompo. Tsy mba niady azo ny toerana ambony izy fa nalemy fanahy sady tsy niavinam-po. Manasa anao hianatra aminy, hitondra ny ziogany dia ny ziogany fankatoavana sy ny fitsipiky Jehovah rehetra. Nkanetsika mba hanahaka an'i Kristy tokoa, hibanjina ny fiainan'ny lanitra, tsy ho tahaka ny sasany izay miavinam-po maniry sy miady mihitsy ny azo ny toerana ambony eto amin'ity tany ity, fa aoka hibanjina sy hitahiry ny anarantsika ao am-boaka ny fiainana. Amen. Andriamanitra hay tsara indray an-danitro. Misaotra anao izahay fa mbola nitao aminao manokana amin'ity sabata ity mba hifikitra aminao, ampianaro izahay tsy hanadino indrindra ireo fitantananao anay tamin'ny lasa, mba hahafantaranay ihany koa ireo izay rehetra miandry anay amin'ny eo avy. Aokany ianao ho tompo-mpamonjy anay hatrany ka ho hanahaka anao izahay, olo mifankatoavana, olo ny fahamarinana, olona ny fitsipika tokoa,
afaka handeha satria efa zanakao. Anaran'i Jesosy, amen. Savior.